Nanino ianao no mitondra beky? Tsy maty am'le arrestation. Tena mijery dokotera ve? Atao efa intelo aho zay dia mafotony magnino dia ceinture lombaire beky. Mananjo nareo ho tsabony raha marary. Aza misalasala mihitsy mangataka fitsaboana raha ilainy zany rehefa nafaranay ireo mpiambin'ireo hoe Salama daholo e. Betsaka zany itsika malagasy no tohina mafy sy nalahelo nahita ny colonel Patrick mandringa amin'ny beky. Tena be dia be nalahelo tsika. Fa ny Vendra sy Bady moa zany dia mbola mandrisika ihany hoe ataovy ihany manokana mpanjakana, ataovy ihany so. Ohatran'ny hoe tsisy fanokana mpanjakana vao 9 volana zay, ohatran'ny hoe tsy nisy. Tsisy fanokana le naongana tamin'ny 5 septambra olana nanonga-mpanjakana koa. Dia hatrany zany tsika malagasy dia manonga-mpanjakana dia famono faty ohatr'ireny. Fa ny soa hoe izy ny tratra farany eo fa ny zavatra tiany fanesoa atao amin'ireny zany dia hoe izy ny rôle. Izy ny rôle anazy ny inona moa zany fahefana ary manao valifaty. Ohatrany hoe nandeha namangy ny iza moa rinahy izy nasehona kay ny bevava iny ka tratrako ihany. Za zao ny rôle. Dia atao amin'ireto inona moa zany ataontsika mpanohitra nefa mpitolona fatako an'ireny dia nasehony koa izy ny rôle. Fa zavatra inona moa zany zavatra raha alaka lalàna iny tsy azo atao regny satria misy namoaka ny Abderamanina izy moa namoaka ny hoe olam-pahalalàna ny teny hoe misy farazavana ara-dalàna ny teneny fa indrindrandrindra fa eo amin'ny zoma olombelona fanosehosena zoma olombelona. Nefa zany ny ministra antsika olo nianatra lalàna, olona faratampony amin'ny lalàna ao Madagasikara dia afaka omaly nisy fanajana lampanorenana, misy fitsabahana amin'ny tsy fanajana ny inona moa zany séparation de pouvoir, omaly droit de l'homme. Izy hoany hita farany teo fa ny zavatra azo tsapaina dia hoe colonel Patrick iny mandeha amin'ny inona moa zany mandeha amin'ny beky. Fanokana inona moa zany lanto malama manandafy zareo amin'ny chaise roulante. Tamin'ny andro Ravalomanana, anandro Ravalomanana be dia be nitondra faisana, anisan'izany iza moa Lahady Samuel Erikotity nilefa ny mayoty tsisy ohatr'izany. Dia izay foana ny endany gasy dia iza no manambola be sy mba nefoefa dia nikarana. Dia ny gasy dia famono faty ohatr'izany. Dia tena zay. Dia zao zany lasa Iany Rajoelina indray zany zao lasa sauveur. Iany Rajoelina indray zany lasa andrasany Messi andrasan'ny malagasy hoe anavotra anazy amin'ny situation misy. Satria vola ihany miasa eo ka raha manambola be Iany Rajoelina dia lakarama olona indray. Tsy hay nefa nankaramainy marina ireo olona na tsy. Fa mibady aloha dia hoe Iany Rajoelina no anakarama anakorotana anonga-mpanjakana fa za tsy mino an'izany. Za tsy mino an'izany hoe zao zany fa dia avy eo ohatra ny kany Patrick dia hoe namena plasy ambassadeur tamin'ny Paris dia tsy haiko ambassadeur tamin'ny Maurice dia za tsy tia an'izany zao. Dia zavatra tsotra kely ohatr'izany ve resaka plasy ve dia zay ve nanaovan'ny Patrick an'ireny fa il faut vraiment être con, bête pour croire à ça. Dia avy eo asana amin'ny teny hoe za iny inona moa zany tamin'ny Samboranana voana izy ty. Fa dia zay zareo le izy mampalahelo dia mampahelo le firenena, mampalahelo dia mampalahelo na le gasy. Procédure pénale no arahantsika fa ny ministra tsy mampiditra sy mamoaka olona ny mponjakory. Tonga eto izahay androany hitsipika anareo hijery ny condition de détention anareo hijery ihany koa hoe manahoana ny toe-pahasalamanareo satria izay indraindray maheno feo izay tsy marina na mety ho marina ihany koa fa tonga fotsiny izay ametraka hoe mananjo nareo
mpitsabo tena mananjonareo ho bien traité aty amin'ny fonja, tsisy tokony hiaran'ny torture na sanatrian'izany fanapozinana. Ka izay ny antongavana eto antananareo manahoana ny fomba fitazomanareo aty am-ponja. Sotra madame salama aloha zay mety hoe ao reradraraka ara-tsaina fa vatana salama fitazomana miezaka sy azony atao fandrakana fitazomana ndraiky hatramin'izao aloha tsy dia misy hoe zavatra mety hoe nanahirana fa mampiasa azo atao ny palesa ampiarana-asa zany ohatrany kely torture mazava tsy izy an'izany fitafiana rehetra le tena marefy mihitsy marefy ny tena izy ara-drainy olona zay mamle lehibe tsy olona papa zay ty papa zay misy fanajana be aty voarainay zay dia mirary fahasalamana ho anareo ahita ny rariny ihany koa ao ampitainay aloha ny mikasika ny procédure hoe ho accélérena mba handeha aingana fa misy pitsopitson'izay tsy maintsy arahana moa io da am'izay nareo mba afaka mitondra tsara ny fiarovatenanareo eny amin'ny audience. Saionanterenay ty fa hitanareo so fa tsy hoe maty zany misy napozin'izany fitrabona mandeha any fa mpiany po ny vatapika to. Ka naninona ianao no mitondra bekin? Debarakota tamin'le arrestation Tena mijery dokotera ve? atao efeny telo aho zay dia amafotony mamono dia ceinture lombaire dia ty Mananjonareo ho tsaboina raha marary aza misalasala mihitsy mangataka fitsaboina raha ilainy zany rehefa nafaranay ireo mpiambin'ireo hoe raha mila fitsaboina raha mila dokotera spesialista raha mila cardiologue mila ny dokotera zay tsisy ato amin'ny fonja dia afaka natsona le dokotera na ianareo no entinany raha ohatra ka tsy dokotera raha ohatra ka fitsaboina tsy ahafahan'le dokotera makaty. Tsy manana communication aty aloha voalohany tena zao zao ny fianakavianay omaly soakomaly mitoany fotsiny sy ny tena hoe za le maty tsy mahalala an'izany akory izy ary zay tsy mahalala an'le izy fa ny olona ny sendra teny aminay fotsiny le mpamango ny sasany reny hoe ahotra tsapaina anao fa to velona somatsana mafy da iny aloha izy tamin'le ministre misy afaka atao atamin'le sy tena tsara. Raha manapaka an'izany fa afaka mangataka ny demande LP ihany eny anelanelany eny dia zareo mandinika anazy. teny professeur zay raha misy azo efa nametraka amin'ny demandana LP zay ka taoriana ny laketo foncier dia nametraka amin'izay. Tonga tetỳ amin'ny fonja be ny Tsiafa izahay androany alahady fa 7 volana Jona nijery ny fomba hitazomana ireo voafonja indrindra ireo voafonja amin'ny dossier sensible izay voatazona ety noho ny antony famitorana izay atao amin'izareo. Marihana trano fa izahay na dia miezaka mampiatra ny lalàna sy mitady ny rariny ary dia miezaka ihany koa mitandro ny maha-olombelona ireny voafonja ireny ary ao anatin'izay humanisation de la détention izay no mahasarotiny anay amin'ny ataontsika hoe fomba fitazomana ny voafonja ka tsy anekenay ny sanatria fanitsakitsahana ny zony raha ohatra ka misy izany. Entsika ny zavatra nitranga tena mitambazotra rehetrarehetra fa misy voafonja marary, misy milaza fa misy nanapoizina sy ohatr'izany tetỳ Tsiafa ka tonga izahay nanamarina raha misy tokoa izany. Hitantsika teo fa misy ny voafonja izay voalaza ho voapoizina fa nanamafy izy fa tsy nisy fanapoizinana azo azy ary misy ny farariana izay mety mahazo azy fa koa kanony atsika sy ny fiasan-tsaina dia mety stressé miakatra ny tension sy ohatr'izany. Misy ihany koa ny voafonja izay mila fitsaboana dia ekena hatrany ny fangatan'izy ireny hivoaka azo fitsaboana eny amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany izay ilaina amin'izany. Manamafy izahay fa tsy mpanao etraketraka ny fitondrana izay misy anay ary tsy miezaka ihany koa ny amono olona fa ny rariny sy ny tsy ihany hijoroana ary ny fampiarana ny lalàna.
Ny lohahevitra farany horesantsika alohan'ny ataontsika andraisina ny mpiaino rehefa avy eo ho resantsika fohy mikasika ny zavatra nitranga tamin'ny farany herinandro. Inona moa le zavatra nitranga zany? Dia teo andreo amin'ny resaka be ny ely, ny voiziny, ny ampahan'olona sasany tamin'ny tambazotra sosialy ny amin'ny hoe efa nanjavona tao amin'ny fonjany ary rehefa nanao lalana samihafa dia hoe miaraka amin'ny fandoavana vola be ilay ministry ny fitaterana teo aloha voaroroy tao anatin'ilay rara Boeing 777 dia Ngaramonja Velo Valery zany dia nanao tsidika tany ny ministry ny fitsarana sy ny tahirin'ny tomboka sy mpanjakana Ramatoa Faniry Soerinaivo nijery hoe inona ny zava-misy ato amin'ity fonjana avaradrano ity dia tonga tany dia teo tokoa zany dia ny fitsidiana tany zany dia nandisy aloha ny filazana fa tsy ao amponjatsony Ngaramonja Velo Valery mbola ao tokoa izy ary izy tenany zany hoe ity voapanga ity zany no nilaza fa aoka mba tsy anelitsao na vaovaotsy marina fa dia hito aho ato amin'ny fonjana avaradrano ary milamina ny fitazomana ato tsisy teritery voaja ny zo amina resaka fiarovana sy ny sisa sy ny sisy. Inona ny manaraka indray koa dia nadeko ny feo zany kasika ny raha Betsarona Sylvain. Izy moa zany dia tafity tatao anatin'le hoe fanelingelena na amin'ny fanakorotana na mety ho fanonganam-panjakana dia nisy olona 13 tao tamin'ny dossier niaraka taminy zany anisan'izany ny colonel Patrick dia 12 moa tamin'izay fotoana zay rehefa niakatery amin'ny pôle anticorruption tery dia nampidirina ponja anisan'izany nga Sylvain Rabetsarona. Izy moa zany dia faloha olona teo aloha ancien sénateur ny teny frantsay ary dia NCFA izy dia ny anankiroa tamin'izay moa zany namoahana hoe mandat d'amener tamin'izany anisan'izany colonel Patrick zany hoe tsy niaraka ny voasio teo anivon'ny fitsarana tamin'ny Rabetsarona izy fa colonel Patrick fa andro vitsivitsy tateo arina le vaovao tery amin'ny bypass tery dia samy ao amin'ny fonjan'ny NCFA zany izy ireo. Rabetsarona moa zany nisy ny vohitra tety amin'ny tambazotra sosialy ihany koa milafin'ny fahasalamana izay ahina hoe hiteraka sanatria fahafatesana izay mihitsy izay napikoropaka ny fianakaviany sy ny sisa dia tonga nanamarina an'izany tany ihany koa ny ministry ny fitsarana zany tamin'ny Omaly ary dia teo tokoa moa zany eo koa mbola misy an'ilay ny ataontsika hoe manambaninahitra ambony izay tompon'andraikitra teo anivon'ilay hoe fonds souverain sy ny sisa reny dia tony ny teny avaradrano moa zany nanontaniana manahoana nareo aty ny fahasalamanareo manahoana ny fisitahana zo amin'ny hoe lafy ny fiarovana sy ny sisa dia samy teny azy teo moa zany ny tsiraray nga Rabetsarona dia koa ry colonel Patrick izay hita eo amin'ny lafiny indray zany dia tia anehoany hoe mangarara sy tia ampiseho fa manaja ny zon'ny voafonja ny fitondrana mijoro fa amin'ny lafiny hafa ihany koa zany dia mety tafiditra tao anatin'ny velapandrika na hoe piège ny mpanohitra ihany zao fitondrana zao ny zavatra misy satria ny fanehoanan'le mangarara dia mety naneho zavatra hafa satria ny gasy dia isan'ny olon'ny fo ary tsy dia tena mahazaka loatra ohatra fotsiny zao hoe ninona na tonga ny colonel Patrick tany amin'ny fonja dia mety hoe ny fahitana an'le izy teo zany le hoe maninona anao no mitondra beky sy ny sisa dia efa mampiotana ny fon'ny ampahan'ny olona nahita an'izany ary mety ame bala ihany koa ny an'ny mpanohitra ariananary zany ka io moa zany efa hoe zavatra efa natao iny dia ho hita eo zany ny tohiny amin'ny lafiny serasera mety samy anana ny fomba nandraisiny sy ny antiana an'izany ny rehetra tsy vaovao ihany koa aloha le hoe ministra tonga any amin'ny fonja manao descente inopiné tonga tsy ampozina any efa samy nanao an'izany ireo ministra teo aloha tadiko tsara na ministra teo aloha ministra Benjamin Ramatoa Andriamavaly Soa sy ny sisa samy nanao an'ireny hoe visite inopiné mijery hoe ao daholo ve sao dia misy manjavona eo amin'ireny fonja reny tany mora moa matetika ny tena misy an'izany ataontsika hoe fitsidiana tapotapoka izany aza manontany hoe nahoana ny any Ameritsy atosika fa tsy manana vaovao mikasika an'izany zahay satria isan'ny fonja ametrahana andreo ataontsika hoe olona nadika lalàna ihany koa mitovitovy lainta amin'ny anitsy fa ny eny Ameritsy atosika dia anaraka dokam-barantsika dia miverina eo miaraka manao piano
Manomboka eto dia miara-dalantsika amin'ny fanehoan-kevitra mitondra fomba fijery mbola ho lavity ny safidy tsy tena mbola iresaka be mikasika an'le fikonan-doam-pirenena androany. Ny antony dia hoe te hiandry ny lalan-tsaina izay entin'ny eo amin'ny FFKM zany sy ny amin'ny fomba hitondrana azy sy ny sisa zany koa dia tsy manakana tsiresana an'io satria izay mihitsy nisan'ny ataontsika hoe vanim-potoanan'izany zao dia malalaka ny hevitra. Misy antso aloha ty ho raisiny ianao ampitiavana be miarabary manao ahoana tapaka ianao ny vaovao hafa moa zany mitrangana fiarahamonina eny dia misesika foana mampalahelo be le misy aleo moto midona tamin'ny sarety tetran'inony ty izy milalana makany tosy tamin'io vao maraina io. Ahoana tokoa moa zany reny ry tery hoe raha ohatra ka hoe misy fahafatesana zany misy hoe homicide involontaire moa zany ty raha fiarakodia matsiny zao dia le mpamily zany tonga dia garde à vue zay moa le tonga dia garde à vue le hoe mpamily raha misy fahafatesana dia ahoana moa zany ty raha hoe sarety omby zany zao dia ahoana le omby ve zany makany ambala-pamonjana ve sa manakory fa mety dia izy ahoana tokony zao mipetraka ny lalana fifamoivoizana amin'iny zay aloha zany mba hoan'ny mpitondra moto sy ny sisa mila manao aro-loha ihany satria zany zao nisy niteraka fahafatesan'ity olona ty dia mirary fimoana ho an'ny fianakaviana fa mampalahelo mety andeha asa izy namonjy fotoana vao maraina nefa dia voaka ny trano salama be dia avy eo dia hoe fahafatesana no re zany tena mampalahelo. Zay zao isan'ny trangam-piarahamonina anankiray dia eo ihany koa hoe raha mandeha vao maraina zany faritra maizimaizina ve sa misy jiro misy an'tony hoe katadiopra tony ve lay sarety entin'omby satria tokony misy an'izany koa reny tokony misy an'ireny le hoe manjelatra raha vao hoe vao tarafin'ny jiro zany misy an'le faritra bande réfléchissante na ohatrohatran'izany na katadiopra dia ampy an'izany ve reny sa dia samy mandeha dahoary ohatran'ny sarety mitondra fasika moa raha ny fahitana ny sary zaraina zany reny rehetrarehetra reny sa hoe jerena fotsiny le izy ao anatin'ity fanamafisana ny fitanoana ny fandrerana fifamoivoizana ity miaraba tompoko salama allo eny ary miarabanareo dia miarabany teny za tamina Facebook ny natako hoe ny akizany Chine rehefa récréation na sendra le anina reny dia ampianarana resaka teknika rehefa teknika na fambolena na électrique na techno électricien ny tout teknika ampianarana ankizy kely hatramin'ny manamboatra automobile fa ny an'ny afrikanina izy ampianarana mandihy misarina taony dia hitako tokoa nahita école akekakina taty androany maraina io mandritra ny adiny ray sasany le kizy dia ampianarana mandihy ao tokotany hoe kizy kely reny ary ny ankizy vavykely no tena intéressé be misy fa ny lehilahy ohatra tsy dia mivaky loha dia zao ny conclusion ko hoe afaka 10 taona re zazy reo dia papandih vody eny an'arabe sy any anaty boaty sy any anaty fampisehoana ka zay ny tazanao n'le zazako dia za tena mametraka mihitsy hoe ataovy time manankiray tompo any amin'ny concertation nationale ny raha ampianarana eto Madagasikara ary ho ampianarana ny ankizy rehetrarehetra vao androany maraina partazeko tany amin'ny Facebook hoe ianara daholo zay teny pirenena rehetrarehetra izy fa ny teny reninao no ambony indrindra ary aza mamoaka zavatra amin'ny tenin'olona hafa fa ny teninao ny teny reninao amoanana azy voalohany dia ataovy time maray mandeha koa tompo anatin'ny concertation nationale hoe ny teny malagasy aloha ny ambony indrindra fa azo ianarana sy fehezina ny teny frantsay sy ny teny anglisy sy ny teny sinoa fa voay amin'ny teny malagasy daholo zay zavatra ilaina reo any gasy dia eto amin'izany miresaka amin'ny olona hoe tsy mahavaha olana isika raha tanky tsy fantatra antsika ny olana angeza be ny Madagasikara ny fahantrano alefako anaty Facebook any izy hoe mba meo ana nanomboka oviana ny fantatrao hoe lazain'ny eran-tany fa mahantra Madagasikara ary mahantra fadilalovana ny gasy inona daholo ny antony mahatonga n'izany fahantrano zany fa ny kamarony azy dia apartirana ihany alainy fa tsy ny tena ny hevitrareo tompo manao antsoavo ny tena fahitanareo hoe nanomboka viana ny nantra ny Madagasikara ary inona ny antony araky ny fahafantaranareo hoe izao ny antony nahatonga antsika mahantra io fa miezaka mitady an'izay manao an'izay document zay mba hoentiko any amin'ny concertation nationale dia tena miangaga azafady vetivety omeko mihitsy hatramin'ny numéro WhatsApp ko 034 87 679 83